izy ka fa olona avy any amin'ny faritany no mitondra firenena dia sanatry ny vavana dimy tsy zahany volana zay fa misy mieritreritra an'izany hoe tsy ampy fahalalana, tsy ampy fahaizana, ary dia tadiavina foana ny fomba anonganana azy. Isika jiaby dia mahalala fa tsy zakany sasany ny nahasainy professeur Zafy nanendra ny tomboky faharodininy ho ministry ny vola, ministre des finances, satria mitantarana ny firenena izay mitantana ny vola, mitantana ny fahefana. Dia nataony fomba rehetra lazaina fa misy lalàna tokony promulguena fa tara 12 andro de noverina fa ampy izany anesorana azy anaovana empêchement ny professeur Zafy hoy isika jiaby tsy rariny satria misy olona angalatra ny harem-pirenena teto nanodikodina ny volam-panjakana nefa dia afahafahana. Noho izany eo anatrehany zay tantara zay kinioko izao famaranany eky ivolanana azy. Eo am-perinasa amin'izao fotoana izao ny filoha mitondra le anarana hoe le président de la refondation de la République. Ary mahavaivay ny falentehanao ny fiketrehana fanonganam-panjakana satria nahoana avy ety amin'ny faritra le filoha. Zay nandraindraiky zatao anatin'ny kapisaty mba handaminana ny tany sy ny fanjakana zay saika hivarina anatin'ny guerre civile. Tsy ekentsika ny toe-tsaina toy izany. Izy ka vo olona boaka amin'ny faritany no mba mandray ny fahefana dia ny fanonganana no heverindreo fa tompo-piazakazana. Koa dia mampita an'izany afaka zany izahay amindreo zay mikirakira ny ainao amanjery jiaby na eto toerana na ny ivelany ao anatin'izany kapetsam-bava any andafy any. Ao anatin'izany any koa ny colonel Patrick zay tsy menatra milaza rehefa mitondra galona raha maranila hoe za merina. Ny fitondrana ny firenena tsy andesy tamina foko ary eto aho amapampianatra mpikaliko ahy dia manambara fomba tena manetriketriky ho rentany rendanitra fa tsy sola be vava eo anatrany tantarany Madagasikara ny nataondreo zay nanoratra le hoe valimikitsaka. Tsy azo atao boky hitantarana ny firenena le boky hoe valimikitsaka. Andany andro famalifaty zany tsika sanatria tsy zany no tsatsara ny anatarana. Faharoa fa tsy sonay be vavy anatremika ny tany sy ny fanjakana ho andreo zay nanoratra dia lazaina fa hoe convention d'Antsadika ka ilazana fa tsy misy olona hafa na foko hafa afaka mitantana ty firenena ty afa tsy mifoko meriny. Ka anao inona zany ny faritany jiaby tsy ekena toko. Tsisy anaken'izany eto hamolavona olona zay saijoro saiatsika aminao avy zay avy. Koa zao fotoana zao dia misaoratsika Ndrahary ny nahafahantsika nanatanteraka azy hatramin'izao ora faran'izao. Izy manome ny fahina, izy olo koa manome ny haja mamboninahitra ho andreo zay mahavita mitondra ny firenena ampahendrena. Mankahery ny filoham-pirenena tsika ary nampita afatra izy mba ho tontosa ny takany sendavany ny raha rehetra zay narahantsika ndinika teto fa natany ampitan-dranomasina izy dia mbola mifandray vatana aminay hoe ahoana ny fizotrany io. Afaka mitena amin'ny filoham-pirenena isika fa ny faritany Antsiranana dia mirahina feo araiky ary mitaky ny rafitra zay akafiboaka ty faritany ity mba tsy ampitsanga menatra antsika eo anatreny ho avy. Mbola lavitra ny lalanay koa mafisaka ny lela mijorony tsara tsy atao lava ny kabary fa omeko reo ray aman-dreny be na fohy fotoana anisan'izany ny makasitraka teny an-dalana teny aho vao nahita hoe raha ohatra tamin'ny elo nitsotra an'izao
fa androany dia ohatran'izao raha tamin'ny herintsika tsisy ny fefy io sy telontsika nanao ary tsy mbola nisy ny radio dia izay no tonga hoe natao androany izy ity io aminareo fampiarabana anatin'ny taona no antony lehibe amin'izao fionana ataontsika zao koa dia miravantsika rehetra tratran'ny taona vaovao enina amby roapolo sy roa arivo eka nde ty taona ity mba taona ahitantsika ny rariny ahitantsika zany famovana zany ary indrindra ahitantsika fahafahana sy fahalalana ary fahombiazana midratra rehetra atao ho afakotsika amin'ireny disadisa maro samy hafa ireny tsy fihinjiro tsy fisin'ny rano ary tsy fisin'ny sakafo tena fitondrana fanavoizana no mitondro fa dia mba ho avoizina daoly hoe zavatra rehetra ka raha misy avoizina dia eto tsika ijoro ilaza amin'ny marina tsy hisalasala koa dia tena faly aho hoe aminareo mahita anareo voro lanina be dia be toy izao hafa ihany majango hoe amina tena hafa na vita ditongotsika miketiny tsenany Analakely mabibo e izy koa zahay nandeha ny tongotra itsika mihoatra amin'ny 12 kilometra indray vita androany fa mamay aty aminareo fa mamay mana izany raha vitatsika dia misaotra betsaka nireo mpikarakara sy ny tontolo afosy ary nandrona masaka ary eto dia misaotra manokana ihany koa nireo mpanohana izay tsy te hiseho eto izy fa tsy vitatsika izao raha tsisy fitaovana raha tsy nisy mpiasana ny tanteraka dia very fa 3 andro ihany nanaovantsika an'izao 3 andro larbi lakamisy zoma androany sabotsy vita lizy zoma izay nanapa-kevitra tany Antananarivo tena mahita aho fa tena mirahina ianareo aty mahita aho fa tena ao am-ponareo zany hoe tsisy andrasondraso zany fa avitainy izay atao nanaraka tsara izay toromarika ianareo nieny tsara nanao izay atotosa sy atomony manaliza nisy ny asa hatramin'ny ray alina alina na dia teo raha ny orona ka dia tena mahafinaritra ka dia hoy aho hoe makasitraka makatelina ny atoko tiako Madagasikara dia tsy atokotoko fotsiny hoe zary raha misy manaraka mba jereonareo amin'izao ny sasany manadinona tsy te hijery fa tsika dia ngeda be sady manana ny herintsika laza aminareo aho fa manana paikady tsika ary paikady entina mpandrosoana ny fanavoizana Madagasikara ary hiaraka amin'ny fanavoizana zay oetiny zay tena tiana avao fa tsy fanavoizana vava fotsiny fa tena fanavoizana tena tiana avao dia manakolazaina amin'izany tsika afaka ny sakatsakana ny didy jadona ary indrindrindrindra malalaka tsika maneho hevitra malalaka tsika mandeha ny amin'ny arabe zava-dehibe fanavoizana lehibe zany farany teo raha taty izay teto dia voasakatsakana nareo matahotra raha mitazatazana fotsiny eny ambony eny tonga taty ny solombavambahoaka na ireo député miverina fotsiny dia hoy aminareo hoe misy fanavoizana fa manomboka zany anisan'izany ny fahalalahana amin'ny teny ny fivezivezena ny fanovandravitra ny olana amin'ny rano sy ny jiro ary ny fampianarana sy ny fahasalamana ary ny fandriampahalemana izay dia davim-bahoaka malagasy rehetra ampio izay natanteraka an'ireo ary tsy ho tanteraka nefa ireo raha tsy mirahina vahoaka malagasy rehetra miara-misalahy mifametanana sy mifampijerijery fa tena manatanteraka tsy maintsy manara-maso ny asan'ny fitondrana isika fa tsy afaka mijery fotsiny na mitsikera io fotsiny tsy maintsy haitsika tsara manaraka an'ilay tetiandro na chronogramme izay nomenantsika ataontsika tena lesona sy tsenjery ity chronogramme nomenantsika ity hitanareo ngamba velavitra nga ezea dia noho tsara io izy io nomenantsika izy ity ary natolotra ho amin'ny africaine union africaine mena sadeka dia hoe ankatoavina fa mety tsara mbola fanombohana ihany anefa le izy mbola fanombohana ihany tsika izao fa mbola tsy tantaratra ny tena asa ka mangataka tsika voalohany indrindra
ny zava-misy a dia mampiseho fa fomba fa mbola eo amin'ny sehatry ny fanambarana fotsiny nakamaroan'ny dingana zay vita mbola fanambarana fotsiny mbola mitatataterisy atsy fotsiny dia maneho ny fotoanany tom-pirenena ohatra nambara dia mbola tsy tena mitanterahana ny fomba fanatanterahana azy keo mbola tsy fantatra ny fandahara-potoana ary ny mampisokatra azy eo mbola tsy eo ary indrindraindrindra ny mpandray anjara sy ny reta dia mbola tsy mazava tsara noho izany a ianareo atya faritry majanga atya boina dia manara-maso tsara zay toromarika omena anareo fa ho avy atyo raha tompon'andraikitra ato amin'tika Madagasikara avy any amin'ny bureau politika avy amin'ny resolombavambahoaka ame anareo ny toromarika mbola ikabary eo reo rehefa avy eo hoenareo tsara ny faharoa fanavoazana ny fitantanana sy ny fifidianana zay tena fototra dia mbola tsy natomboka akory ny fomba ahitana maso ny fanasam-bato ny fikarakarana ny fifidianana io a dia tena tandremantsika tsara fa ao daholo ny osoka ny nandeha hatramin'izay ary mbola mila mitandranytsika dia hoy aminareo hoe ny fanavoazana ny fitantanana ny fifidianana zay tena fototra dia mbola tsy tomomana mbola tsy manomboka akory ary fahatelo ny fanadiovana sy fanamafisana ny listy mifidy zay mamaritra ny fahatokisan'ny vahoaka ny fifidianana dia mbola tsy nahitambokatra mbola tsy nandroso mbola tsisy azo jerevana ka ianareo a samy mailo satria manan-kevitra be reo engany eka tsy toy ny taloha fombanana fanovana marina ary ny antompotsika dia manara-maso hatrany ary manana olona manam-pahaizana mombana momba zanytsika ny antoka momba ny fahaleovan-tena amin'ireo rafitra ireo momba ny fifidianana dia ny tena tsy ny tanila ny mpitondro ary ho hitatsika eo zay ataony rehefa avy eo reo fanarahana ireo dia tsy avy amin'ny fikasana zay hiteraka adihevitra lalina matetika fikasana betsaka adihevitra betsaka fa fanatanterahana sarotra vao vita ary tsika tsy lefitra tsony amin'izay zavatra izay tsy tokony avadika lalana hafa ny adihevitra zay atao ilazaina daholo reo atsanatsy manolana rehetra eo ty tsisy an'ity ty tsy ampy ny volony ty tsisy an'izao tsisy an'izany a fa matoy izy mipetraka eo fantatsika ho vitan'io dia ty afinareo zay vao vitan'io ela no nandrasa voaka malagasy zany fanovany zany fa mitady tsika fa tsy enda vato dia matoky tsika fa natanteraka azy fa tsy maintsy miasa miaraka aminy isika ny zavatra takina ihany koa dia ny fanajana maha-olona fanajana samy malagasy ny fitandrovana indrindraindrindra ny sotoavina ary indrindra ny iasiny mba malagasy ny malagasy tsisy olona tsy diso akory tsisy olona tsy solafaka fa oka re mba tena ho tandrovana ny asiny mba malagasy tsy mendrika malagasy zany hoe manana ny aja mamboninahitra zany a tapitapoka atao lasa tsy aleny ka dia loha tsika mba hifananatra mba hifampilaza mba hifanoro fa tsy sitaka Andriamanitra manimba ny tempolin'Andriamanitra hevery toy ny tempolin'Andriamanitra io vatanao io hevery toy ny tenanao a zay namana manodidina anao fa azy atao tsy pli vava fotsiny akory hoe tiava ny tenanao tahaka ny tenanao tiava ny namanao tahaka ny tenanao ny zavatra takina ihany keo dia ny fanajana entitra ny tetiandro amin'ny fanatanterahana anty chronogramme ty fanajana tanteraka fanajana entitra ty tetiandro zay nasehoko anareo ty satria fa mazava tsara hoe volana marsy zao tamin'ity volana marsy ty dia voalaza fa tokony fiperaka daholo ny paikady rehetra na stratégie ametrahana tsara reo zavatra maika paikady maika rehetrarehetra rehefa voalamina tato mbola tsy tazana mety zany am'izao tsika miresaka zao fa mbola sorodalana fotsiny mbola resaka fotsiny fa tokony arahany ty hoe zao ny tokony atanareo fara volana marsa volana avril mai juin zao ny tokony atao ho arahantsika ty ary apalitaka any aminareo efa misy izy io